Mbola manatitra ny arabako klasy tovovavy ny amin'ny mpanaraka ny TV Presse Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ny vahiny rahantsika moa zany amin'ity fotoana ity dia tsy izy fa ny secrétaire général ny SVS zay efa ny vahiny teto andro vitsivitsy zay, ary dia mbola nasaina ihany koa satria dia miazakazaka ny fandehan'ny toe-draharaha, indrindra moa fa ny eo anivon'ny syndicat zay mbola tsy nisy ny famahana ny olana na ny fijerena amin'ny ankapobeny, izay tena hoe marary ny vahoaka amin'ny ankapobeny na ny mpiasa moa zany. Miarabanao Andriamato Barson Rakotomanga. Ya, voalohany dia mankasitraka antsika rehetra ao anatin'ny TV Presse dia efa miaraba ihany koa ny mpiasa amin'ity fotoanantsika ity indray efa niona teto tokoa tsika fa amin'izay le hoe misy ny tolona izay ataontsika amin'izao fotoana izao izay mbola mila ny asika mpiasa ny fanohizana an'ilay izy dia izay ny antony iverenana indray ifampitafitafana antsika androany eto. Ya, nisy moa zany ny hetsika izay nataonareo omaly izay hoe hifanatona amin'ireo tompona andraikitra eo anivon'ny fiadidinan'ny primature. Tsy nisy ny fandraisana ny fahatongavanareo teny an-toerana ary mbola voatosibotanana araka ny fomba fiteny moa zany, satria indroa miantaona izay nareo no tonga teny andapa ny mahazo arivo, saingy tsy nisy ny mpandray ary ny antoto taratasy izay nentinareo ihany koa izay tsy zany hoe mbola nitombo ireo angom-baovao sy ny fanatevenana izay hoe fiarovana ny zo tokony sitrahan'ny mpiasa zay. Nanahoana tokoa ny fizotra nyity hetsika nataonareo tokoa? Voalohany indrindra zavatra isaorana aloha amin'ny hetsika omaly ny fahazahoana ireo fanohanana avy any amin'ny fédération syndicale internationale, ireo namana rehetra avy any ivelany, ny avy any Afrika zao an'ny CEC Afrika nandefa taratasy fanohanana izay isan'ny saika ho apetraka tamin'ny omaly iny. Ao ihany koa ny zareo amin'ny fédération syndicale ny Asie sy Afrika any Maroc moa no foibeny dia namanohana zao hetsika ataontsika izao. Zay ny tenenako hoe zay ny anankiray zavatra isaorana voalohany hoe tsy manderery na hoe mijanona teo fotsiny ilay tolona fa tena miroborobo ary mpiasa rehetra amin'izao vao mainka tena mibetsaka zany ny manatona ary manohana ny zao tolona ataontsika mpiasa zao, ary tsy hoe atao farany fa vodena tsy mengalozy ny fitenenana ny fisaorana indrindra indrindra antsika mpiasa rehetra izay tsy misalasala fa tena tonga manotrona ary miaraka manao an'izao tolo zao. Zay fisaorana zay tsy maintsy natao voalohany tamin'le hetsika omaly na dia teo aza ny zavanisy teny an-toerana. Zavanisy teny an-toerana moa zany dia ohatran'ny mahazatra eny ny fotoana, satria ny antsika syndicat rehefa fanao fotoana hoe ritsika dia tongotsika ary nalefa tamin'ny fanambarana nampahafantarina mpanao gazety rehetrarehetra milohany nandehanana teny hoe hoeny zay ny solotena tsindriana tsara atao anatin'ilay izy solotena no nandeha teny dia tonga moa zay tonga vao marahina ohatran'ny mahazatra fa miaraka amin'ny afantatsika tsara ny tsika syndicat miaraka amin'ny satroka mazava daholo reto ny marika menamena nentina teny rehefa tonga teny dia nieritreritry zay hoe raha tamin'ny heriny fiona no tsy nisy olona tao ny tsy afaka nandray amin'ity kosa angamba misy fa dia mbola vola kakafitra ohatran'izay ihany tsisy olona afaka mandray, gendarme sy polisy no miandry anao eo, ny afaka kely ndray tamin'ity satria fiakarana teny ambonina matso zay le ataoko hoe ny afaka kely ndray tamin'ny omaly, satria zao raha ohatra ka tamin'ny heriny le fiona tamin'iny zay dia hoe ianareo miala eto amin'ny zone rouge dia teo amin'le fiangonana teo zany zone rouge eo zay dia eo zany dia fa zone rouge fa tamin'ny androany zany lasa zone rouge daholo iny rehetrarehetrarehetrarehetrarehetra ny lalana miditra makany amin'ny lampany mahazo arivo iny hatra ty amin'ny sampanana aty
de aty amin'ny sapanina ambony be aty nay moa zany araky le fanambaranay ho an'ireo tompony andraikitry ny fandriampahalemana atao hoe ny anay ny mpikambana atao aminay izy sy ny mpiasa de araka ny lalàna inona ny fepetra rehefa mifampiresaka miteny anareo hoe tsisy olo afaka mandray ato satria le omaly na de le odiasa aza tsy azo napetraka zay nahagaga eto am'le omaly hoe afandray zany tsy hay inona ny antony emotry zay nandeha nakany amin'ny niakana ty ambony aty tsy olana aminay zany ny anay tsy manana olana am'zay zay fa rehefa tsy avelanareo de asehonay am'zao otrany zao tompony andraikitra ambony no atononay mpiasa syndicat manana ny fitakina izay iarahana am'zao tontolo zao de atao tsinotsinona ohatran'ireny tsy olana aminay zany fa tsy manafona akory ny fahavononana sy ny tolona vo mainka ary reny zany mampafana amin'inona ny mampafana nalefanay any amin'ny partenaire technique financier daholo am'izao fotoana zao ny fitakina sy ny fangatahana fanohanana am'izao reny partenaire ny fanjakana nanome fanampiana tamin'ny am'izao covid-19 zao nalefanay any daholo hoe ny mpiasa kosa de tokony mba omena fanampiana ihany ko fa rehefa tsy omena am'ireny fanampiana omena avy aminareo avy aty ivelany reny de ny anay zahay manana ny volanay eo amin'ny knapsa ataony fitakina eo zany tsika no mipetraka ny fanontaniana hoe le vola amin'ny knaps io marina ve reny fanambarana be da be miseho lany eny reny zay ny zavatra tokony mahaliana atsika zany am'izao hoe be da be zany ny fanehoan-kevitra na samy syndicat aza tsy mitovy hevitra misy ny fikambanana manao fanambarana ny eo amin'ny knaps moa de miresaka be mihitsy hoe ny vola atao aminay ato tsy manana afa-tsy tsisy an'izany 1500 milliards d'ariary zany ato réserve roa taona ihany zany rehetrehitra zany zany miseho daholo fa entina anapepona n'lay fitakin'ny mpiasa nasaina miteny amin'ny télé daholo ny tompony andraikitra amin'ny ministera be da be zany asaina miteny daholo fa zao no tena zay ho an'ny fanazavana zareo zay inona ny ateo ambadiky zay ny eo ambadiky zay zany de mazava loatra hoe tsy te hijery ny mpiasa ty am'sendra tsy miakina mihitsy ny fanjakana zany hoe eritreretina zareo zany hoe reo ane nahitabataba eo ary reo nanangona 100 000 soniara reo araky le tenin'lay camarade namana amina syndicat zay hoe nataky manangona 100 000 ary nareo tsy isy olona ieno anareo zany eo nefa zay de matoky fa ieno ny fanjakana atoato satria tsy mitsahatra zay mitaky ao anatiny satria am'izao fotoana zao profonay aminareo hoe tsy zahay no namoaka an'zany hoe misy 1500 milliards ariary réserve zany tamin'ny 4 aogositra 24 de navoaka ny gazety zolo tena ao anatin'ny mpikambana ny conseil d'administration any knapso no namoaka an'zany any gazety fa tsy zahay hoe io misy réserve na 1500 milliards de oka zany ny olonareo ao andriamatontale généraly tenenina fa aza zahay nolazainareo mandaigna fa ianareo saminareo ao no misy tsy milamina zany nareo ao ny famoaka secret ve raha ohatra hoe secret zany ho anay nefa tsy tokony ho secret zany de zay my patron volanay io de lazaina hoe roa taona sy tapany ray eo amin'iny ray zany valiko mihitsy zay satria ohatrany be da be zany am'izao indrindra moa ny mpisotro ronono lasa mitapy mampiadapediny zareo aty aminay roa taona sy tapany izy ahoana moa ny lazana hoe zay fotsiny ny vola réserve ao mampimematsy raha zany raha zany tena hoe zay tokoa satria zao ho an'ny mpitatana tale généraly teo aloha zay nolazaina tamin'ny amin'ny gazety hoe ohatra volaza tany gazety hoe nanodikodim-bola misy trou tao izy afaka nanome fanampiana mpanao baolina mandeha makany an-tafy mivezivezy maka nandritry ny fotoana maro rehefa inona zany ny afaka maka zay le fa anontanio zay eo fa notena anankiray de hoe naina mpiasa vola ve zany le tare généraly teo aloha nazaon'ny mpiasa tsy nanana olana afaka nanay mpisotro ronono foana mbola afaka nampiasaina tamina fanaovam-baolina aza ny volany knaps nanaovana n'ireny infrastructure be da be reny zany rehetrehitra zany vitany teo aloha ka sao de mamperitreritra zany ny amin'ny ekipa am'izao fotoana zao sao de tsy mahay nininina fa napetrapetraka fotsiny raha ohatra ka izy teny sahady tsy misy an'izao
tsy tokony zay matsy ny tokony ho teneniny ka tonga le mena ambany menany misy tsy afaka manapa-kevitra raha tsy misy ny teny midina ho anay zany antsarany any zany fa ny anay volanay io volanay ngeo e no ampiasainy ary izy tsika zao ny arana eno iny hoe ampiasaina ary amin'ny herimaty indray ny volan'ny mpiasa zany mahazo tokony efa fantany tokony manana business plan zany knapsa hoe rehefa nampiasaina riny de mahazo vola tokony ohatran'izao de tokony tsy ho teny izy hoe 200 fa manjara mampieritreritra anay zany hoe lany ve zany le volambe nampiasaina riny ndray zany tiako tenenina hoe mila hoe mbola aliaraka ny tokony ho izy koa satria fa betsaka ihany zay hoe miaramifampiantoko mihitsy le fanontaniana ka hoe ohatra mampieritreritra reny hoe tonga de lasa miataky syndicat zany miaro tena avy hatrany ary zareo ao amkonapitra tsy tokony zany no ataony fa tokony mijery hoe inona ny vahaolona fa tsy mamaly anay la ny andro mamaly ny fanontaniana sy ny feo momba ny avy aty aminay sy avy amin'ny ololafy izy asa la ny andro am'izany nareo tsy asanareo zany ny asanareo ataovy tsara ny fitantanana ny volanay ao ahafahana manome fanampiana ny mpiasa zay ny afatra ho anao nareo amin'ny knapsao motra zany ihany ko ny ao amin'ny conseil d'administration moa zany mampimeme satria enena no taratasy tamin'ireny na hatram'izao na mba mamaly simple politesse aza tsy mamaly akory zareo ao ozako ny tripartite veny ao azo raisina fa tsy mitombo tsy haitsony fa hoe tripartite veny ao nefa rehefa niantso ny mpanao gazety izy tonga teo marainany iny adiny ray sa adiny roa tao alohanareo ny mpanao gazety anay tsy nisy nafaka nandray anay fa rehefa tonga mpanao gazety tonga teo daholo any président CA sy ny directeur général ny knapsa mifampiresaka amin'ny mpanao gazety ozy zay hoe fa ny mpanao gazety hoe zany ny patron ny ao amin'ny knapsa say zahay tompom-bola mila mandinikytsika ary mpiasa mila mandinikytsika ohatra mampimery zareo ao zany ray zany raha otraka zany ny zava-misy mitodika kely am'izay tsika ao anatin'le hoe ahoana io resaka fampisamborambola io iresaka eo matsika sy ampedina am'izao fotoana zao syndicat sy amin'ny syndicat zay mihitsiny fitrosany io rehefa teneninay hatrany am-boalohany zay atao am'randrany syndikaly zay kamarady tsy mandany io zay tianareo io anjaranareo any io ne fanarahanareo sy ny banky tsisy idiranay mihitsy zany anjaranareo any zany mafaka manao zay teanao rehetrretra fa ny tena enjana be am'izao sahady vo tsy manomboka akory ny fivoahan'le izy fa mbola taratasy mandeha efa anjato ny mpiasa tonga miantso anay aty hoe araka n'le voalaza le syndicat sasany hoe terenareo anao soni le mpiasa zay anazy zay fa ho anay zany tsy zany mato zay maninona mahatonga any am'teny zany maninona le mpiasa reny mpikambana am'ireny syndicat am'teny reo zao miantso anay daholo satria maninona laza ny mpampiasa fa ireo rehetra izay nitrosa volany amin'ny banky mbola manana trosany amin'ny banky tsy mahazo hitanao zay efa miova zany ny taona ao anatin'izay rehetrrehetra zay na lefa chômage technique reny olo reny teo de misy nefa mbany verina reny le mbany verina reny zany tiany ndray kahatsasakarama fotsiny zany tsisy mihitsiny verina reny zany am'izao fotoana assurance chômage reny zany tehiditra am'le hoe fisamborana fa tonga de efa mivoaka ny soratra hoe tsy ao anatiny enareo reny satria lozika be zany sady mpampiasa ny tsy manaonao foana fatany io hoe côté accessible ao ana banque zany 30% ihany mazo atao azo tapahana amin'ny karaha mampiasa isam-bolana karaha miampy 8,5% raha 38,5% mailomailo satria tsy maintsy hoavy ny syndicat hoe tsy manara-dalàna ianareo ahoany ty de fa tonga de ty am-boalohany azy de fa teneny tsisy zay ray zay mbola ray amin'ny ohatra hity zay fa ny anankiray koa zay mpiasa tonga miazakazaka taraina ty aminay am'izao de re hoe zareo ao ampiasana mihitsiny fa le orinasa mihitsiny tonga de manao hoe zay tsy miditra amin'iny zay tsy hanao angasima amin'io ahoana zany le hoe ny mpampiasa mihitsy tsy mampiditra n'le mpiasa le latsakemboka makany amin'ny knapsa de lasa iny mbola tantara tsy misy zany le hoavy le mpiasan'le ankapobeny mbola tantara géographie hafa iny fahatelo iny fa le faharoa teneniko anao hoe ny orinasa misy tonga de miteny zay tsy hiditra amin'io angasima io fa tsisy anjara raha anao any ambadiky any de afaka manao roa zay ny fahatelo de zay le teneninao zay inona le fahatelo le mpiasa nandrotsaka ny cotisation foana inona lalàna hoe mandrotsaka le cotisation mpiasa asorona ao anatin'ny bulletin karamany de misoratra amin'ny bulletin de paie-ny ao
le 1% zay niany efa tsy tonga fa iny a tsy mirotsaka any ambonavy misy efa mpikambana efa mpiasa 5 taona 10 taona fa jerenao any fa numéro na compte knapsa fotsiny kainao a fa tsy ao akoriny a tsisy vola mirotsaka any itenenako atsika zany am'izay fotoana zay hoe tsy misy zany a mbola beta be io zany mbola resaka ohatry hoe fampimendro fiandrona ny mpiasa fotsiny ary mampanay anay amin'izy io de ohatran'izao hoe mety hoe olona mpiasa kely vitsivitsy a no maafaka manao an'izy a de iny vitsivitsy iny izay le tena tsy tena le marefo a no mahazo de iny no atao tamtam mety atika ohatran'io fanao satria zalahy miknapsa koatra ndraindray ohatra mahavita manao tamtam zavatra mandainga aza sasany ndraindray de hoe io zany no mety atao tamtam raha pitso raha afaka pitso hoe reto efa nahazo fanampiana miazakana itanao zay any zany rehetrrehetra mbola be ny tavela daony ny ambiny rehetra ary ny fahaefatra mbola misy le fahaefatra inona ny fahaefatra ireo mpiasa izay lasa chômage technique mbola tsy miverina alohan'ny fahatelopolo ny volana mars septembre ny sasany mbola any amin'ny octobre vao miverina sasany ahoany reny tsy afaka hisitraka zay nefa reny le tena mila omena le fisotrahana ny olana ao anatin'le izy a rehefa ny teniny tany général knapsa atao amin'ny TVM tsy nanonona mihitsiny izy a reny le chômage technique licenciement économique andrasasakrama fa hoe le mpiasa ozy izy a zay mahafeny fenipetra ny orinasa ohatra hoe reny mahazo fa rehefa nanao nietsika anay a namerina hoe tsy mety aminay zany de niresaka taminareo mpanao gazety izy a de minimbody mba nanonona kely izy hoe ny orinasa nandefa chômage technique licenciement économique reny ray no priorité nefa any am'ireny a ny akamaroan'ny mpiasa am'ireny de manino anatrosany amin'ny banque zany hoe tiana ho ampiasaina fotsiny ray aloha zany hoe le teny hoe chômage technique de mbo tenenina satria hoe io ny fitakindra larandrana syndical reo a de aloha mba tenenina fa so de manjary lasa manahirany hitanao zany zay zany le mampiodikodina fotsiny tsy hita inona le tena marina ohatrany hoe lasa ho tady atao vononsavanandro fotsiny anakonakonana zavatra fotsiny zany ho anay izy io fa zay tsy manakana averinay foana tsy manakana zay ho anareo ho atsika mpiasa rehetrrehetra za misalasala zay efa mety aminao a ataovy izy anjaranao any iny fa ny atsika ato am'le tolona inona le tolona atsika apatsahivitra io any atsika satria io voly io efa ao ny ao amin'ny knapsa ny teny fanjakana ny teny efa voninao ny voly 50 milliards andresana amin'ny resaka fampisamborana fa ho anay zay tsy manakana iny afaka avoaka any iny a fa zay kosa satria nylazaina hoe ao anatiny ao misy 1500 milliards d'ariary mbola averina ihany zany tsy zahay no ny teny an'izany fa nareo ao amin'ny ekipa mpikirakira ao amin'ny knapsa ao ihany a namoaka an'io an-gazety a de hitanay any amin'ny gazety a de ino ny teneninay ka tokony tsy hoe zay nda zay nareo mandaigny ka raha mbola misy an'izay a zay mieritreritra tokony mamoaka 100 milliards d'ariary mihitsy azy omena le mpiasa reo le marefo reo lay lasa chômage technique mbola tsy niverina na reo efa miverina mena daholo zany a satria anana mpampiasa ny statistique an'izany numéro matricule mana numéro matricule daholo reo manana numéro amin'ny knapsa daholo zany reo mpiasa reo ireny manana knapsa reny zany letretra zany a de mahatonga anay foana miteny hoe am'izao fotoana zao a mbola mila nio ny mpiasa ty am'setra tsy miakina jereo tsara reny le etsika teny nosy teny amin'ny ministeran'ny fanabeazany reny ho an'ny mpiasa mpampianatra amin'ny setra tsy miakina ino moa le nitenen'ny mpitoy filota am'le ny kabary izy hoe ny setra mpampianatra amin'ny setra tsy miakina no tena priorité amin'io cadeau empoisonné filazany aty amin'ny setra tsy miakina ny reny lazainy hoe cadeau nefa ka zavatra ahoana ny any amin'ny setra tsy miakina ny mpampianatra any am'ireny ny zavatra betsaka ny tsy afilia knapsa kory so de eritreretiny ny mpitondra raha hoe afiliany amin'ny knapsa daholo reny mbola be de be ny tsy afiliany amin'ny knapsa kory ary zareo manohana le hoe zay tsy manaiky an'izany atao troso zany kosa le hoe ampitrosaina zany manohana ny hevitra izy zany ary tsara ao anatin'izay satria samy tsy manan-kamerenana satria zareo ny hoan'ireo vitsivitsy tafiditra amin'ny knapsa afilie tokony sitraka in'ilay fanampiana tsy misy tambiny fa hoaniny tsy ao anatiny kosa satria
mpampiasa ihany ko zareo a atakinay ary toananay ny fitakiny hoe tokony homena angalana ilay ary am'le subvention ohatra ny akana ny ho an'ny mpiasam-panjakana zany hoe tsy tokony asiana mizanatsindrin'ilo zany e satria mifameno any hoe marina hoe manao asa belabe ny mpiasam-panjakana manana ndraikiny izy eo am'fanodinana ny administration eto am'tany sy ny firenena fa manana ny andraikiny ihany koa ny aty am'sendra tsy miankina hoany zay resaka économie zay ka eo tsika zany am'izao fotoana zao eo am'le hoe fampisamborana le syndicat sasandreo milaza hoe tsy rano mahafaky hetaheta kory le fampisamborana fa mba ho fitsinjovana lay fisotrondronono zany hoe manaiky an'le fisamborana ihany zany le syndicat namanareo sasandreo nefa ny zavatra taikin'izy ireo zany de hoe tsinjovana le vody andro merika any eory ahoana ny fahitanareo an'izay ho anay zany reny hoe mahagaga anay am'reny fitenenany reny fotsiny a olona membre amin'ny conseil d'administration knapsa le miteny reny hainy zany a ny mikirakira azy ary isan'ny tao izy a nandritra ny reny fotoana nisy an'ireny le afaka nanao baolina ny knaps fa manina no atizy milaza nday hoe hotady amina questionna 100 milliards d'ariary anapina ny mpiasa ao anatin'ny fahantrana tanteraka am'izao amena ara-pahasalamana zao ve de zany ve de isy fetraikany ary amin'ny fisotrondronon'ny mpiasa ao arino tsy misy fetraikany zany fa retina fotsiny hoe mety misy maniraka ngasa hoe ahoana de hoe mba mitenena koa nareo e de mba tehiteny de mba miteniteny foana iny e io le mo samy miteny zay tia mitenena fa ho anay tsy mitombony zany e tsy mitombony zany io fotsiny mahitsy hoe manina ny hatram'izay ho aho asa ohatrany avoerimberiny ty phraseko ty fa manina ny hatram'izay tsy misy an'izany fisonono voakitikitiky fa nanao baolina ihany ny knapsa sport malaza be makany andafy ny intizy ny terrain manara-penitra rehetrehitry zany rehetrehitra zany a hitatsika reny na intatana ve ny teo aloha lazaina ny tao nefa nisy hoe fanodikondonana zany hoe sady afaka nanodikodina izy zany hoe zany rehetrehitra zany ny tiako tenenina hoe aza rebirebena fa rebirebena say mpiasa zany fa ny vola ny mpiasa ao a efa hoe azo ampiasaina de miteraky io mahazo zay matoky hoan'ny fitantanana rehetra hoe matoky zay ary mahatonga anay hoe misarika foana ny mpisotro-ronono aza mety ampidiny olona tsika tsisy voakitikitiky zany fisotrondronono isika ara tokony hitambatra zao am'le hoe ahoana hitambatra tsika ao arina ny fahavitany zao fitakina tolona ataony ny aperinasa zao le hoe omena fanampiana hitolona hitambatra tsika ifanatona hitaky an'le hoe ataovina isambolana ny fisotrononontsika le hoe isy fisononona isambolana tsy hoe akory le 3 volana no zaraina 3 tsy zany akory fa hoe le tokony ho raisinao isa 3 volana raisinao isambolana ty ampianaovana zany io kamarady ny vola ao fa noho itsika le hoe reo be manaiky reo misehatra tsy miakin'ireo a de zay ndray de zay mahatonga atsika tsy jerena fotsiny tran'zao e ka ho atsika misotro ronono asa mety rebirebena ny angatahako aminareo de tongava alohatsika mifampiresaka mifanatona andaotsika anao hetsika ndray a ao arinan'zao hoany zay le hoe atsaro atreto ny fandrebirebena nay mpiasa fa ny zahay de mila mahazo karaha fisotrondronono isambolana satria ampy anaovana zany ny vola aiza reny vola hoe nisy nangalatry reny avereno aiza ny vola nampiasaina na perta tany am'zay anaovana azy tany avereno zany hoe tiako tenenina zany hoe tsika tokony hitambatra fa tsy hoe tsika indray a no ivakivaky ohatra zany keo tsika ato anaty tontolo syndicat io kamarady aoko sika tsy hoe misy kely mandrokondroky any ambadika any a de lazainao hoe aratsinao indray hoe tsy mety le fitakiny randrana syndikaly na ianao manohana ny fampisamboram-bola io a ny antony anohananao an'io a de mitsimbona ny mpiasa ianao satria zay ny eritreretinao hoe mitsimbona ny mpiasa na izahay manao an'io fitakina hoe any anay kosa fanomezana tsy mila tambiny de vitsy mbonitsovana ny mpiasa ihany ko de aoko tsika samy ametraka an'izay hoe hoan'ny tombotsoan'ny mpiasa fa manjary lasa mahatonga n'io zavatra miseho any amin'ny toeram-piasana zao io miady mpiasa samy mpiasa miady mpiasa sy ny mpampiasa miady tsy haitsona inona ny hafarany
satria ny sasany mahazo ny sasany tsy mahazo maninona raha tonga de hoe mena satria may misy le vola de ho hita ho an'ny fampiasana azy ao arina ao ka eo le hoe mahazo tsy mahazo tokoa vola 50 milliards d'ariary no hoe ho atontona sy ompana amin'ireo olona roetsy any zany no afaka ho ampisamorona zay voly zay le mpiasa eto Madagasikara ve voafetra ao anatin'izay hoe roetsy zay tokoa no tena hoe tena mandoha zay latsakemboka zay tsara ny fipetraky zay fanontaniana zay ary tsara mihitsy zay resahana kely ho an'ny hoe ny mpiasa mandrotsaka latsakemboka ino moa zany aza ny tare général ny CNAPS moa tamin'ny fanambarana nataony laza hoe mbola tsy haiko isan-jato ambany be mihitsy no mandrotsaka an'io latsakemboka io ny ao amin'ny CNAPS fa entanina atsika mpampiasa satria ny mpampiasa no olana amin'io fa tsy ny mpiasa zay tsara tsindrina tsara enay mpiasa dia tapahany mpampiasa foana le raha isan-jato tapahany foana io isam-bolana fa ny mandefa azy any amin'ny CNAPS no tsy ataony de rio zany mahatonga any amin'ny teny hoe andraikitry ny CNAPS no tokony manery andraikitry ny CNAPS sy ny amin'ny inspection travail reny no manery ny orinasa anao an'le izy androtsaka an'le izy satria fangalarana ane zany alefisaritsika tsaina raha le raha isan-jato amin'ny karama mampiasa iny alainy amin'ny karamanay de tahiriziny ao zany ampiasainy zany aloha volanay tsy zany nefa ny fanarahana azonareo ty misoratra amin'ny fiche de paie io fa nalaina raha isan-jato ary mbola autorisen'ny fanjakana mangalatra koa ary izy satria maninona raha alaina ny volana isam-bolana isaky ny telo volana izy vao mandrotsaka azy zany hoe ny cotisation 3% nay zany makao aminazy aloha azo ny ampiasainao aloha zay vao alefany makany amin'ny CNAPS itenenako anao hoe zany rehetra zany penina fotsiny zany tsisy miteny zany zay ny olana ho an'ny ekipa ny teo aloha zany tsisy miteny an'izany fa zao vao manomboka miteny ny olona miteny ny mpiasa satria maninona zao ny mpiasa vao nomboka mahatsapa hoe tena ilaina ny syndicat mila ny syndicat ny mpiasa am'izao afahana manao an'izay mijery ny zo mitaky ny zo ka eo nitsika ny teny hoe efa betsaka kosa efa betsaka zany izay le resaka hoe tombotsoa azo ny mpampiasa ao anatin'ireny de anjaran'ny CNAPS no tokony manery an'ireny fa ny anay manjary lasa vomafy foana izay foana ne no vomafy amin'ity zavatra ny mpiasa foana anjara andraikitra ro syndicat ao anatin'izay hoe fampahafantarana ny mpampiasa tokony lalana ho aliandreo ankizy reo zany aiza ho aiza ny fipetraka zay nivon'ireny orinasa reny tsika zao iny efa nambara moa tamin'ny fotoan'andro ny hoe raha ny eto Madagasikara mbola ny 5 isan-jato mihoatra kely eo no mpiasa no miditra ao anatin'ny tontolo syndikaly de isaritana tsara ny zay ny mpiasa aza miandry ny zany hoe efa manana problème ianao vao miditra syndicat fa ianao zao zany tsy manana problème izy ianao tokony miditra syndicat de mahafantatra ampianarina zay ny asa syndicat mampianatra anao inona daholo ny zo inona ny lalàna tokony arahanao inona discipline arahana ho an'ny fiarovana ny zo sy ny fitakina ny zonao zotsika mpiasa de nyzao anao miditra ary am'izay fotoan'izay mianatra mahay ianao de afaka mifampiresaka tsara fa ianao rehefa tsy mahay na vao mamijoro fotsiny ao ary ny chef personnel mangitakitaka ny raha patalonao satria anao tsy mahay ninina tsy zavatra hainao momba ny zonao momba lalàna hitantaraniny eo amin'ny personnel angano sy aboby fotsiny ianao de mivanaka fotsiny de tsisy ahoana moko misy an'izany roasiny ianao rehefa avy eo de tsy misy mihitsy tsy mahay taratasy tsy mahay sina tonga de roasina mba ambovava fotsiny ohatran'izao hoe tsy mahazo miditra ty tsony ianao voaraoka ianao zay fotsiny de tsy mahita tao ianao fa de eny akory atao fa atody iady am'mbato ve eto de miteny kamarady taloha zany atody miady am'mbato zany fa ny atody zao efa azo finosina amin'ny ciment amin'ny béton armé afaka miady tsara mihitsy amin'ny vato ka eo tsika hoe zay le ilana ny syndicat zany manositra n'lay béton armé manodidina n'le atody raha ohatra ny mpiasa milaza hoe atody izy de ny syndicat zany manao miaraka aminy de manao anytolona rehetraretra eo tsy antsika no isaritana ihany ko hoe mety ianao za raha syndicat zany
vao mahena zany de neny zany le zavatra politika fetsifetsy nay piasa fotsiny ataonareo tohatra ampiakarana fotsiny zay alainareo fotsiny cotisationnay zao ny zavatra teneniko atsika camarady tsisy an'izany syndicat hoe tsy mitsimbona tsy mijery ny piasa zany manana traikefa daholo ny syndicat rehetra fa zany moa zany tsy maintsy misy feoloana le hoe sondro loasa ka mety zay ve anankiray sendra mba namalakira-tany ve no ilazanao hoe ny syndicat rehetra tsy marina zany fa ny syndicat indrindra raha hoaninay ato amin'ny randrana syndikaly afaka manatona manontany ny nambana rehetrrehetra nareo fa ay de mazava dia ny hitsy ao anatin'ny hoe midira syndicat de miaraka tsika rehefa manana olana ianao de manao action tsika makeny amin'ny orinasa makeny amin'ny inspection travail ny ministère hatrany amin'ny tribunal tsy mitsahatra mihitsy ntsika de miakina aminao nefa zany zay foana nitsindriky foana amin'ny zay namana tonga atao amin'ny birao hoe inona n'izy de tsika hoa de hoe miakina amin'ny fahasahina rehefa masahy ianao de tonga tsika ao anatin'izay fa aza mety rebirebeny olona any ambadika any fa nazana zany isorako ihany sady ko enareo rehetra piasa satria am'izao fotoana zao tena mitombo be mihitsy zany ny piasa lina ny syndicat miantso tonga makaty amin'ny birao mihitsy ara na de hoe mipetraka lavitra be azy satria mahatsapa hoe tena ilaina ke ny mahafantatra le mahafantatra ny zo sy ny tombontso ny tena ilaina fa tsy hoe mahafantatra syndicat iny manaraka fotsiny eo mahafantatra zo de enao le fampiresahana fidirana anatin'ny fikambanana no tena zava-dehibe am'izao fotoana zao matetika mantsy ny anivon'ny orinasa rehefa ohatra hoe misy olana sedray le ankizy le piasa moa zany fa tsy ankizy satria ankizy efa mbola tsy miasa piasa feno taona rehefa mitaraina anivon'ny inspection de travail izy reny de tsy afaka miaro tena satria voarirarira ary lasa voatsindry satria ny lehibe mpampiasa azy mihitsy zany ohatrany hoe tena manao zay tsy hamalina le etaetan'izy ireo de eo le vantana mipetraka hoe tsy maintsy any an'ny syndicat no tokony miditra zany izy zao de syndicat miaro an'le ankizy am'le zavatra manjoa anazy am'izao fotoana zao nefa amin'ilay ambaranao hoe rehefa tsy miditra anaty syndicat de lasa miady rery ohatrany fary anaty akataraka ny fomba fitenenana le ankizy inona avy zany ny dingana tokony atao rehefa hiditra ao anatin'ny syndicat misy anareo toyto ya marina mihitsy zany satria am'izao mbola hitako misy olona ny ampiasa tena tsy hoe koriziny tsy te hiditra fa tsy fantany le izy de eo zany ny sorako mihitsy nareo ato amin'ny telepresse fa na miteny an'izay hoe ny midirana syndicat tsotra ny atsika ny syndicat tsisy an'izany hoe lalàna ray fotsiny mifehy atsika fa ny atsika fehezany lalàna raisam-pirenena fanarahana raisam-pirenena ny lalam-pandrena Madagasikara ny lalàna momba ny asa rehetra Madagasikara manome alalana atsika hanao an'ny syndicat daholo de mifananganana azy moa raha amina orinasa anankiray mila olona fito fotsiny olona fito masa dia afaka atsanganao tsy mila miera amin'izy anizy zay no mampiavaka atsika ato amin'ny syndicat tsisy tsika nanao an'izany fa ny lalàna mifehy atsika zany tsy mila miera amin'izy anizy tsika rehefa anangana syndicat amina orinasa anankiray satria misy an'le lalàna hoe 2003-490 iny de iny mamaritra atsika olona fito fotsiny de maneno délégué syndical tsika aloha de iny délégué syndical iny fantatsika tsara fa mitovy fiarovana amin'ny 6 jours amin'ny délégué de personnel ohatran'ny olo mbofidy reny lalàna daholo mamea zany de miditra tsika de manangana raha ohatra mbola tsy ampy fito amin'ny orinasa anankiray de na ianao ary aloha miditra de amin'ny syndicat de mba central de afaka manao tsotra le ty amintsika tsy zavatra sarotra zany ny fidirana sady raha momba ny resaka cotisation zany iny tsy hoan'ny eto Madagasikara mbola tsy azo lazaina hoe entina fotsiny isoatana anarana ny cotisation fa tsy tena kely tsy natao akana vola koa moa zany ao anatin'ireny fa hoe ahoana ny fampitsonjovana hoan'ny piasa sy syndicat satria tena mila fanapona sy fiarana zany mipiasa sy syndicat eto mamerina kely am'le hoe misy mivoy ihany rehetrretra le hoe reo syndicat reo ne mi-exploité fotsiny maka ny cotisation fotsiny iza zany teny atsika hoan'ny zay mbola tsy mahafantatra raha ohatra ka syndicat anankiray tsarakara dossier-na mpiasa anankiray manana olana de tsika zany voalohany indrindra tsy maintsy eo anivon'ny orinasa aloha miala aveo makao amin'ny niveau ny inspection travail
da miala avy eo mankany amin'ny tribunal. Reny rehetrehtra reny zany a dingana tsy maintsy atao. Ao anatin'izay a misy fandaniana be da be ao anatin'ireny miala. Tsisy an'izany hoe mandeha moany amin'ny inspection travail anao de mipetraka fotsiny zao de tonga hoentin'ny rivotra de tonga eny. Fa tsy maintsy misy fandaniana maro be, ny taratasy rehetrehtra ao anatin'izay. Fa zany tena anao fa tsy raha ny cotisation ana ny mpiasa 5,000 ny cotisation syndicat anankiray isa-taony tsy mahavita koa reny frais ao anatina fandehanana makeny amin'ny orinasa misy azy akoriny zany. Itenenana zany hoe tsy marina zany teneniny ny olona zany fa fandrebirebena fotsiny hoe fanaratsiana ny syndicat fotsiny zany raha hoe mifinakisaka cotisation zany tsy mitombo isam-bolana zany raha ataony zara fa misy nefa ianao raha vao manana problème ny mpiasa tena mieritreritry hoe mpiasa any vato a ianao aty a 67 no mipetraka miasa entanao manao ahoana ny andehananao mandeha makany zany rehetrehitra zany ao anatiny de tsara ny mahatonga an'le hoe mila mahafantatritsika ahafahana nareo zay mieritreritra an'izany manatony an'ireny syndicat reny de jereo manahoana ny tolona ataony reny fa aza jerena aty ivelany fotsiny de ohatr'izay ihany koa ny resaka hoe fitrandrahana hoe miexploiter fotsiny ho ana syndicat izay mety misy angamba hoe any mihoahoa amina syndicat mieritreritra plasy izy loatra zany tombontsommana azy fa ho annay ato am'randrana syndicat tsy zay mihitsy zany hoe hieritreritra hoe ho lasa tsy nenay ato efa tsara be ny sezanay amin'ny mpitarika syndicat anay efa tsara zany hoe leader syndicat zany tsara zany satria lalàna maro be ny miaro ary zao tontolo zao miara-miasa aminay daholo mbola seza inona koa ny tadiavinay zany hoe tsy aty aminay zany fa mety hoe olona vitsivitsy any ambadika mety diso adresy izy na ohatr'izay ka eo no tsara tsindrina ho atsika rehetrehtra ho an'ny mpijery ray manontolo hoe ny mpiasa mila fanampiana de zay zany ny ilanan'ny syndicat de mila koa nefa ny syndicat mila atsika rehetra atsika zay miaino mijery an'izao fandara tena ilaina mihitsy ianao na de soro-kevitra fotsiny azy ilaina ary raisinay zany nenay tonga de mazava ao anatin'izy any birao eny amin'ny logement cité 67 hectare de afaka manatona mandray ny rehetra ianay ao tsy voatery ny mpiasan'ny sehatra tsy miakina foana tonga ao na hatramin'ny mpiasam-panjakana reny miasa tena tonga daoly manontany ahevitra inona no atao amina fikarakarana momba an'izao misy azany ny sasany moa de resaka aferany manokana azy mihitsiny any an-trano ny olana zany de mila ifampiresana tonga izy satria zay ny ilanantsika syndicat fa norohevitra mifampianatra inona ny zavatra tokony atao ao anatin'ny fiainana satria ahafahana mijery hatrany ny tombontsoan'ny mpiasa janona foantsika mpiasa satria tsy misy an'izany hoe olona anankiray tsy mpiasa zany lefa maritana ny mpiasa misy matsy no somary mivelabelatra izy io de mila fantatsika rehetrehtra rehefa mitady volana mamelombady amanjany de mpiasa ianao zany fa tsy haiko hoe zay mandray isam-bolana ihany no atao hoe mpiasa tsy da hoe ny mpiasa-panjakana ihany no atao hoe mpiasa ka zay no tsara afantatsika rehetrehtra fa za manaroroatra kely ho an'ny mpiasa lela zay tsika hoe ECD mpiasa-panjakana ozy ny fiteny azy fa izahay atao amin'ny syndicat andrina atao am'randrana syndicat tsy miteny hoe mpiasa-panjakana reny fa hoe miasa ho an'ny fanjakana satria reny mbola aty amin'ny sehatra tsy miakina ane satria zareo azy zao ny fisonoa mbola ao amin'ny knapo sy ny latsakemboka ane reny zao de mipetraka ny fanontaniana ahoana no momba an'izy reny am'izao fanampiana fisamboram-bola eritreretiny fanjakana zao satria izy koa affilié ao amin'ny knaps any eglizy maro zao ne tam'izay le teo amin'ny knaps zao de manisa ampolony zareo tonga teo hoe zahay koa zany ahoana ny momba anay de efa ao anatiny mifanentana zay hoe inona ny paikady stratégie rehetra hijerevana ny reny satria ny sasany azy hatram'izao mbola misy tsy mandray karana mbola tsisy renouvelé koa zany rehetrehtra zany tena hoe olana mbola mipetraka ao anatiny iny le resaka fampisamboram-bola iny ka mila dinihana tsara zany ao anatin'izay mba tsy isiny zay le hoe fanilikiliana ny mpiasa sasany mba tsy isiny hoe mizana tsindrinila de manateny zay fa ny fanjakana hijery am'izao gouvernemanta vaovao zao ndray de matoky zay fa mahavaovao azy
de ho vaovaohatra zay ihany ko zany mba fanapaha-kevitra raha ohatra ka somary mbola nyroirosaina tsy feno tsara ny vaovao tonga tany amin'ny zareo a mikasika talohany nandraisana ny fepetra hoe fampisamborambola iny a zao a efa be da be ny vaovao a ny information a ny olona rehetra manohana na ny eto toerana na ny ivelany a manohana ny fitakina hoe aleo aloha zao amena zao a mena vola tsy asiana tampony a mpiasa ty amin'ny sehatra tsy miakina satria misy an'io vola azo ampiasaina amin'izao fotoana zao io a ao amin'ny knaps. Ya nakatona antsika ny fiarahana fiteny amin'ny hoe mbola hitovy hoe ny hetsika sa tapitra hatramin'ny nomaly iny. Ya io no nefa ohatran'ny nambaranay tamin'ny zareo miaramila sy ny mpitandro filaminana teny mahazo rivono hoe zay tsy mijanona zany ny tolona zay zao mbola mandray foana ny soni mandray ny taratasy amin'ireo syndicat namana avy any ivelany a ny avy eto toerana ihany ko ny fikambanana maro rehetra zay vonona de rehefa amin'ny herinandro tonga indray zay rehefa tsisy miantso a de tonga indray zay amin'ny herinandro a anao a fanaterana ny taratasy io a miandry fotsiny zay aloha zany hoe aiza ho aiza ny fahavononan'ny zareo ao anatin'izay satria tsy ny anay tsy apetraka fotsiny ohatran'izao ny taratasy tsy zay ny anay ny zava-dehibe a de misy tompona andraikitra mandray a de mandray ohatra natao tao amin'ny knaps reny mandray an'izy io mazava voarainareo io a ara-dalàna fa tsy hoe atao raisina fotsiny any iny a de asitrika anaty kazy ihany tsy maninona raha say asitrikareo any izy rehefa avy eo fa nifantatra hoe io izy voaray a asehonay rahan'izao tontolo zao hoe voaray io a mana-pirofo fa tsy ho izy syndicat ray ihany na mpiasa ray ihany a no milan'io fa ny mpiasa rehetra manerana Madagasikara izay voakitikitika ao anatin'ilay atao hoe chômage technique averimberina foana chômage technique misy ny mbola efa niverina miasa misy ny mbola tsy miverina amin'izao fotoana zao licenciement économique reny moa zany de ahoany reny zany tsy miverina de ahoana koa le natao licenciement abusif mody ny miafinafy natao anatin'ny resaka économique reny retretreny ahoany reny amin'izao de ny nandray karama atsasakarama reny koa zany ahoana momba an'ireny satria mila fanampiana ny mpiasa amin'izao fotoana indrindra mo farany le hoe efa hiditra indray zany zao a ny mpianatra atsoatsy a zany rehetrehtra zany a de isany anankiray ilana io fanampiana mena ny mpiasa izay tsy misy tampony io a satria ilain'ny mpiasa amin'izao fotoana zao a io manana sady ihany ko ho amin'ny fampandrosoana ny resaka toe-karena eto Madagasikara satria izahay aty amin'ny sehatra sy miakina dia isany tositra goavana hery goavana ahafahana mampandroso ny toe-karena eto Madagasikara. Ya dia isaorantsika moa zany Andriamatoa Barson Rakotomanga secrétaire général ny SVS nanaiky tamin'ny fanasana tamin'ny zao fotoana zao. Ya teny farany makasitraka ho anareo ato amin'ny TV Presse zay tsy mahafoy nampy anay ato amin'ny ny mpiasa sy ny randrana syndikaly zava-dehibe ho anay zay de akasitrahanareo fa manaratra kely ihany koa ny misaotra ny mpiasa rehetra de mameta ny hafa napita ny hafatra trano hoe ilain'ny syndicaliste anao zao de zao kamarady aza misalasala zay efa sa ho an'ny fitakiana ho an'ny tombontsoatsika amin'izao fanampiana zao a de miandry anao a ary ho an'ny namana rehetra fikambanana na syndicat na société civile manatena ny fanampianareo a ny fiarahana amin'izao tontolo zao a satria tsy tombontsoa ny olona ray a no very amin'izao no tadiavina eto avy no takina indrindraindrindra fa tombontsoan'ny mpiasa izay tena marefo amin'izao fotoana zao a tsy manana ny oety manana intsony makasitraka atsika rehetrarehetra. Dia izay ny kitoko lasy tompom-bavy no anakatonantsika ny fiarahana amin'ny manaraka dia vahiny hafa indray no entina ato anatiny izao fandaharany TV Presse Madagasikara izao veloma tompoko.